Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faha 20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina ny ao amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faha 20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina ny ao amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Ny fifaliana lehibe indray lasana vakimalala ny anantsika amin'izao fotoanana izao a. Fa lehibe indray tena komena aminao eto andraza dia manona ny araba finaritra ho antsika rehetra, tahin'ny tompontsika rehetra rehetra, dia teteny koa hoe tonga soa ianao a amin'izao fandarana izao a. Raha androany tonga miaraka aminay dia arabaina manokana ianao satria falibe zay mahita anao ary aza mieritreritra mihitsy kisendrasendra zao atongavanao eto zao fa tena misy raha ilany tomponao ary manasanao mihitsy androany raha ianao ny olona mila fampaherezana, raha ianao olona mila anatin'ny harerahana anaty harerahana amin'izao fotoana izao a dia teteny aminao mihitsy hoe natao anao ty fandarana ity ka dia tonga soa maharetatra amin'ny farany tsika moa dia hiaraka ao anatin'ny adin'ilay sasany eo tsika hiaraka eto dia matoka fa hofoy aminao zany adin'ilay sasany zany satria akafia tenin'Andriamanitra zay tsika amin'ity androany ity fampahery amin'ny anaran'i Jesosy. Tahin'i Jesosy isika rehetra izay papaketo ihany koa izay tsy misy azo adinonina fa dia arabaina tsirairay avy mialohan'ny hanonantsika ny tsodrano dia arabaina aloha nandriny Tsomakrina ny Koweït misy azy, Andelina Suizelle ny Suisse, Merosobeanjana ny Arabia Saoudite, Mampionina France, Razana Monika Madagasikara, tonga soa mahatsara ny Madagasikara izy isoronan'i Jesosy, Kekerandrena Solo Madagasikara, Marie-Jo États-Unis, Erika Rak France, Rosemina France, Azanazo Sylvie Koweït, Artisanat de Madagascar France, Tsiramboramela France, Bertsava Koweït, Masina Apostole Madagascar, Sandola Koweït, Marina Tiana Canada. Alléluia. Jesosy Mpandresy Madagascar, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Hortensine Koweït, tahin'i Jesosy Marie-Jo États-Unis, tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra, tahin'ny tompo daholo ty nitsodrano antsika rehetra zay tonga eto indray androany. Bokin'i Jeremia fa matetika miveriberinety moa tony nitsodrano tony fa dia raiso indray androany na dia efa maromaro voarainao ary hoy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jeremia toko fa 9:70 andininy fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manahy aza matahotra anao Jakoba mpanompoko hoy Jehova fa momba anao aho. Fa na dia le vonika aza ny firenena rehetra izay nandroako anao, ianao tsy mba ho le vonika. Alleluia. Efa kosa mba hanarika ihany araka ny atoniny ianao fa dia tsy dia avelako fotsiny
Halleloia, amen. Zany ndray mitsodrano raisitsika amin'ity androany ity dia raiso am-pinoana mpanatolotra anao am-pinoana. Jesosy Angelina Rodriguez Arabie Saoudite ilana amin'ny Arniana France tsy mikan'andre malala Madagasikara ny anamainso Italia tonga sotsika rehetra andao aloha tsika milohan'ny zavatra andao aloha tsika hivavaka miaraka amin'ny groupe 7 moa tsika amin'izao fotoana izao andao aloha tsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra andao ampandrosotsika anapatsika Angelina Rodriguez hivavaka ametraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra. Angelina Rodriguez anao ny fitenenana. Halleloia, mankasitraka indrindra pasitera amin'ny fitenenana dia manona fitanan Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao ary amintsika rehetra izay manaraka izao vavaka fahambenana azy indray. Hiaraka hivavaka tsika ary avana metraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Jesosy io misaotra anao izay Jesosy fa mbola nototanao sy novombinao dia ireto tonga soamantsara eto indray amin'ity fotoana ity isaoranay anao lehibe ny tahinao tontolo andronay. Misaotra fa ty tena hoe narovanao izay Jesosy ary misaotra ny amin'ny fahasoavana omenao anay hery ny tanjaka ny fahasalamana. Misaotra fa tahinao koa ny asa mandarà rehetra izay natao dia tonga koa ny fotoana ankehitriny izay mbola ahafahanay koa andeha ny teninao dia isaoranay daholo izany rehetra ny satria dia fahasoavana lehibe ho anay izany Jesosy malala ary ankehitriny dia mifoneto anatrehanao raha ny zavatra nataonay tsy fanaraka amin'ny sitraponao aoka ny rahanao sarobidy ny girina ty anatinay anadisy hanafaka anay amin'izany gota sy fahotana sy loatra ao anatinay izany. Ankehitriny Jesosy dia apetraka fenao am-pelantananao izao fotoana izao indrindra fa ny connexion akoho fitaovana izay entina manatotoy izao fandarana izao dia rakofo ny fananao masina ary ny raha sao sarobidinao ny ikorina amin'izany fitaovana rehetra sy connexion anay tsirairay avy izany. Ny fanatrehana ratsy rehetra dia didina sy roana tsy manan-kery eto amin'ny fiaina ity tsy ambiny eto ny asan'ny diavoly sy ny fanaovana fa ny fanatrehanao Jesosy no ka meno anay eto ary naiza naiza tokantrano mampandroso ampandarina izao dia hoako ny fanatrehanao Jesosy isan'iza mbola tonga eto androany raha tojo olana raha misy zavatra manahirana anazy Jesosy dia miteninao any ampahery azy ampitrahaka azy Jesosy raha misy koa marary dia anasitrana azy ny teninao satria ny teninao dia balsamy mavo karazana manasitrana ny aretina rehetra ny aretim-fo ny aretim-panahy dia sitrana ny any amin'ny alalan'izany teninao izany ary ankehitriny dia rehetra izay tonga eto mangetaheta ny teninao izay mampahery mandrakariva ary mamelombelona ny ara-panahinay dia mitenena aminay Jesosy io ary indrindra koa ny mpanao hitondra ny teninao pasitera Melabelatra koa ny hitondra ny vakoamana firenena fa nanao masina ny asa manakera ao anatin'izy ireo dia taio izay omeo anay ilay tohibo mahay miaritra Jesosy mba samy aharitra hatramin'ny farany amin'izao fotoana izao ary tena hoe samy azo hery koa raha mivoaka amin'izao fandarana izao dia manatrefena ity fotoana ity izay rehetra ho ataonay eto dia ataonay ho voninahitra ny anaranao irery any dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompon-tianena anaovana izao vavaka izao. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Angelina Rodriguez tao anatin'izay vavaka izay metinao mamy be. Jesosy amaly fitia dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany isika rehetrarehetra dia mahereza foana amin'ny asa mitombo. Halleloia. Hiditra amin'ny hira ary tsika hanao hira anankiray tsika dia ao aoriana izay tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra fa tonga eo fotoana fijoroana vavolombelona tsika. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao na inona ny zavatra azonao hijoroana vavolombelona amin'ity androany ity. Halleloia. Za zany indray manao androany rehefa omaly dia misy asa tokony nataoko androany dia omaly efa fantatra izy io fa tena asa be dia be sady sarotra ary rehefa sady ngezangeza izy io sarotra dia zaho moa zatra miasa tsy miankina amin'olona fa tsy maintsy misy ekinako aman'olona io asa io zany hoe za zany ohatra na mazotosoy mailaka ary dia indraindray ilay olona miara-manao zavatra aminao tsy arak'izay dia nefa ny résultat iarahana rehetra zany tsy mba tia manao travail de groupe zany tsy mba dia tia manao hoe asa iarahana amin'olona satria ny antony dia izay teneniko anareo izay hoe
niezaka mety tsy hitovy a nefa ny résultat hitambarana za zany raha manao ny asako manokana za de ny ezaka ataoko a sy ny fomban'Andriamanitra de manome résultat izay ho anahako ihany de tsy de tena tia zany miaraka hoe manao asa iankinana aman'olona de maly a de efa fantatro fa tsy maintsy misy asa ngeza de ngeza zay tokony ataoko zany ary somary manahirana ary nefa tsy maintsy tokony enjehana ihany koa alohan'ny tamin'ny 12 atoandro le izy de rehefa nandinika satria efa nanomboka nanao an'izy maly a de tsapako hoe tsy tonga de teko zany hoe tsy ho vita alohan'ny amin'ny 12 fa zao ary nataoko a iainga aloha androany de niainga aloha kokoa noho n'isan'andro androany le aloha zany tsy adiny ndraiky ohatry 10 minitra nanao gaga toka 10 minitra mialoha de efa nivonona mihitsy androany hoe tsy hody atoandro fa tsy maintsy ataoko zay havita an'io a zavatra tokony ataoko io de zao nefa ry havana malala hatramin'ny alina zany de mieritreritra ny andaminako an'io asa io hoe zao a mba zahoako mikany fotoana zao ny ataoko a zao ny ataoko de niainga am'izay de andeha natanteraka ny planina tataotsaiko tamin'ny alina za efa mandeha andeha ho any amin'ny toerana navoakan-driasa nisy appel niditra halleluia de zao le appel hoe rato a aza mihazakazaka halleluia aza mihazakazaka fa efa nisy olona nanao le izy a efa vita le asa tokony ataonao zany veo a za io hoe fandarana hoany mihitsy zao hoe miala tsiro izy taratara vao teny taminao de lasa nampiazakazaka anao maraina fa za matsy havana de sorako an'Andriamanitra fa ao amin'ny asako ao zany de tena mahazo karazana tambitamby ohatry zany a zany ohatry hoe tsy fon'ny olona hoaniny hoa hosairaniny zany ianao ohatry hoe mba manana mba misy toerana metrahan'olona anao zany de tena anisan'ny tena mahafinaritra sy sorako an'Andriamanitra aloha zany isorako an'Andriamanitra mihitsy dia zay zao misahina rehefa nisy olona nanao tena sambatra tena inona ozy zareo za niainga maraina amin'ny folo de efa tafaverina satria asa tsy nisy asa firy atao ntsony andro amin'ny folo maraina de efa miverina tonga atao trano tena natorika satria ny folo maraina tamin'ny maraina de la amin'ny folo de efa tonga ato tapitra ny fandarana atao mampina za miditra ny trano halleluia gaga ny atao tanàna lasa niakatra ny amin'ny natorikely mihitsy aloha zahako hatramin'ny 12 tena hoe nandefasan'Andriamanitra anjely zany hoe ianao zany rehefa vonona fotsiny hatramin'ny alina zany de mandamina Jesosy taio amin'ny aso io za zany a nametrahana hoe tokony vita avant midi io aso io de zay Jesosy io mba taio satria za zany ny zavatra tena mahafinaritra anahy de zao zavatra zay apetraka amiko a isorako an'Andriamanitra fa na inona mety zavatra apetraka amiko misy fotoana ny sefoko indray no mitetaina hoe ohatry hoe tsy ho vita de miantso anay isaky mihetsika aleo izy tsy miantso anahy toy zay mantsy anazy miantso anao rehefa misy problème misy zavatra apetraka amiko de hoy za mantay za tsy antso anao isaky mihetsika zany rehefa tsy miantso anao de milamina zay matoa miantso anao de misy problème zay de zay mihitsy efa fiarahanay miasa halleluia de napetraka tamiko izy hatramin'ny maly hoe avant midi io de ho za hoe tena ao afatratrako na metoky amaly ao afatratrako rehefa maly ariva nefa de hitako ohatriny hoe tena mariny ty raha hotratra avant midi satria tena ngezaka le asa fa andro amin'ny maraina amin'ny 7 maraina za mbola matory nisy olana nefa an'Andriamanitra revana tena ohatriny hoe anjely nanao an'io asa io tsy ohatriny tsy niasa androany ohatriny tsy niasa nafinaritra ny fiainana tsara Jesosy zany izy velona aminao anjaranao zao halleluia inona no azonao ambara inona ny azonao lazaina fa anao ekiny nanaovan'Andriamanitra zavatra hitanareo mahatonga nama mijoro avombelona foana za zany tsy tiako ikombo ny vavako io isan'andro fa tena isan'andro de mieritreritra hoe inona ny azoko hanomezam-boninahitra anao Andriamanitra de fantatro fa rapitso omeny hafa vaovao indray any ahoana ny voninahitra de rapitso zao de teneniko so zany de efa mampitandro anao mampilaza aminao meloa fa hanana fijoroana vavolombelona hafa indray rapitso mbola mahafinaritra ihany koa satria tsara ny tompontsika anjaranao indray zao mba hijoro vavolombelona voninahitra Andriamanitra malaza ny voninahitra zao sika ianao an'ity ity hitentsika androny mendrika indrindra ianao Andriamanitra de misandraty ianao io finaritsika rehetra etoritentsika voninahitra
Isarana ny minaran-Jehovah hatramin'izao ka mandrakizay. Hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehana no hoderaina ny anaran'i Jehovah. Halleluia. Mendrika Andriamanitra, mendrika miambonahitra Andriamanitra ary anatin'ny tokotensika androany ijery fa maninona ary Andriamanitra io mendrika miambonahitra foana isan'andro. Halleluia. Eto tokotensika fa hamaky alohantsika
fitronao velona vitsivitsy anakenina ny vakiko fiksaiko mihitsy hoe enina ny vakiko mba tonga atsika tsy ho lasa be ny fotoanantsika fa irabanareo aloha za zay mbola tsy voaraba Jessica Patiti France Marie Angela Dubai Junardaria Liban Kadaka Malala France Tojo Allemagne efa teny teo Godanela Belgique Lovritina France Fontaine Lalendrina France Someva France Alléluia Marie Gilda Koweït Meso Bianzari efa teneko teo Ingrid Resolo France Alléluia Nassimi Koweït Itody Raoso France Sandola Koweït Alléluia tahin Jesosy tsika rehetra Erikaraka io ny vakiko voalohany satria ny hitako voalohany Raiko mandrakariva Jehovah izy ny amin'ny tombonandro fahasoavana nomeny anay menakavy kely ary mbola niarovany anay foana amen Lovlitina hoy Lovlitina hoe voninahitra n'Andriamanitra fa zata ny ampiasana androany dia nisy zavatra nampalahelo nampitomany ana natao mpiara-miasa fa dia raiko aloha Jesosy fa na dia eo ary za dia vita fiteo maso patron foana na dia eo azy dia voninahitra koa ihany koa azy rery ihany fa no tonga taty an-trano za dia falifaly satria tsy ny zanako tamin'ny bulletin za tonga dia zao ny hitako tamin'ny note napetraka mpampianatra hoe ny zanakao dia sérieux mahay ary tsara be daholo ny noty rery mandray andraikitra be koa izy ny aozy ny ampianarana ndry misaotra Jesosy malady dia voasolo ilay rampalahelo tsara Jesosy Alléluia vao misaotra ny Lovely félicitations zanakao avy amin'ny ambony indrindra hoy izy raha nabavina amin'ny voninahitra no Jesosy rery ihany fa nalamina tsara ny zavatra rehetra nataoko androany feny fiarovany Alléluia amen hoy tojo manao hoe mitontolo androko androany dia saorako Jesosy fa nahita fitisina azo teny mamy be tany ampiasana za hoy mpiara-miasa iray hoe tiako aloha miara-miasa mitojo tsisy problème mihitsy dia holy olona karakaraika olona kizitina be zay maditra be mamono ny aide-soignante azy izy aide-soignante ary izy indraindray nefa oziny tamiko hoe tiako ianao tiako koa ianao sady tsikitsiky za no faly ndry deraina Jesosy fa ahitapity Alléluia misarona fahitapity tsara Jesosy hoe Jessica Patiti hoe dia raiko Jesosy ianao Jesosy nalaminao tontolo andro androany nanaovanao totosoa hatrany daholo ary indrindra tavoreto zay rehetra andrefa-paherezana avy amin'ny teninao misaotra tompo amen farany vakiko hoy baita eo misaotra ny Jesosy misaotra n'Andriamanitra lehibe koa salama tsara velonay na menakavy dia raiko Jesosy malala mangetahita nitsahatra amin'ny sabata masina noho ny fandaminana fandamian'Andriamanitra tonga soa an-trano efa manao fitsaharana no miandry sabata Alléluia voninahitra n'Andriamanitra iry ihany mbola lakamisy tsika aloha androany raha-pitsaotra azy vao miandry efa anatin'ny sabata fa mety koa nefa izany Alléluia tsara Jesosy mahafinaritra ny fitantanany mahafinaritra Andriamanitra ho azy ny voninahitra mandrakizay hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika misaotra anareo nanaiky amin'ny voninahitra n'Andriamanitra fa zava-dehibe ny fitsoana vavolombelona dao ary tsika eny tenin'Andriamanitra avy hatrany hiaraka amin'ny rahalahy kely Mika Alléluia aloha anaovan'ny Mika azy indray aloha Mika nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia to dia ampandrosoantsika ary Mika dia aorianan'izay dia veloneto tenako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy tahin Jesosy Mika anao ny fitenenana Jesosy pasitera mianakavy dia tahin Jesosy tsika rehetra dia izay hoentiko amintsika eto moa dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 7:33 veriko Jeremia 7:33 Soramandry teny anankiray koa ny mbola ampidinan'ny Israely sy ny voninahitra mbola ho azony afaka itsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anjo dia ho valika anao ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao amen izany teny izany moa ry havana dia efa tsisy vina amintsika fa efa haintsika tsenjery voalazana izany teny izany moa fa raha fotoana antsika miantso an'i Jehovah Andriamanitra dia mamaly antsika izy Andriamanitra izany dia miaino antsika ary rehefa miaino antsika izy dia mamaly antsika amin'izay zavatra angatahitsika aminy ary tena hoe tsy takatra ny saintsika tokoa ny fisian'izany Andriamanitra izany
amin'ny valim-bavaka izay asehon'Andriamanitra amintsika izany. Eto ary havana dia fijoroana vavolombelona no entintsika no entiko anehoana aminareo izany hoe zavotrin'Andriamanitra sy fampisehoan'Andriamanitra ny asany sy ny heriny izany rehefa niantso azy tamin'izaho kilasy terminale akabaka ary havana dia nanao course ary mareko eto moa izany fa tsy nianatra tany am-pianarana tany amin'ny école fa cours fotsiny nataoko. Mpampianatra anankiray no nampianatra amin'ny matière rehetra tamin'izany eo amin'ny 9 eo angamba ny isan'ny matière tamin'izany dia mazava ho azy moa fa tsy araka le mpampianatra ilay fampianarana satria matière be dia be. Efa fotoana vitsy kely moa tamin'izany ny fotoana efa 2 volana sisa angamba tamin'izany dia tonga ilay examen dia matière sasany mbola tsy nisy natao tamin'izany ny exercice ohatra fanazavana. Tena hoe mbola tsy nisy fanazavana akory dia teo dia efa nanomboka tsy nitombona aloha ny saina hoe ahoana ary ity nefa ny examen efa akaiky. Marihako eto moa fa io mpampianatra anay dia mivavaka sabatista izy ary mampivavaka ny isan'andro alohan'ny cours izay ataonay izy mitory sy mampianatra baiboly izay isaorako an'Andriamanitra lehibe ny fampianarana sitrapon'Andriamanitra rehetra izay nataony. Tena hoe lehibe tokoa Andriamanitra ka anisany nahatonga resy lahatra tanteraka tamin'ity vehivavana tandra ny andro sabaty ity. Tena deraina Jesosy. Dia no tonga moa ny examen ry havana dia noentina amponoana avokoa ny zavatra rehetra izay seho any amin'ny examen dia mivavaka moa tamin'izany miantso an'Andriamanitra. Tena nampiasa ny finoako izay nananako tato anatiko ary tsy maintsy nina fa mahalay ilay Andriamanitra izay antsoiko amin'ny fotoanan'ny examen izay mahatrehako. Tena hoe lehibe deraina Jesosy. Ny tonga ny examen dia tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra fa tena zavatra haiko daholo ny seho tany nomen'Andriamanitra toro-tsaina ary havana. Tena aleloia be. Dia nivaly moa ny examen dia deraina Jesosy fa afaka soamantsara. Aleloia. Tiako ampitaina amintsika amin'ity teny ao amin'ny Jeremia 3:13-17 ity moa ry havana dia amin'ny fotoana rehetra antsoe Andriamanitra fa izy izay miala anao fa mahagaga io Andriamanitra io ry havana ary tena tsy takatra ny sainany ny fisiany amin'ny fiainantsika raha tena mikatsaka sy mitady azy tokoa isika ry havana. Dia tiako mba ampahairantsika tsirairay eto hoe atsoy Jehova Andriamanitra fa mahaly anao izy amin'ny fotoana rehetra fa ny sofiny sy lala-dalovana fa mahare ry havana ary ho asehony anao fa lehibe izy ary manao zavatra mahagaga rehefa mitady sy miantso azy amin'ny finoana tokoa ianao. Amen. Ary tsy takatra ny saintsika tokoa ny zavatra asehony eo amin'ny fiainantsika rehefa miasa izy. Dia izay ry havana ny teny kely mba nozaraiko taminareo teto misy sy matoky fa mampiray-tsika izany dia samy mahery daholo isika rehetra averina ho an'Andriamanitra irery ihany ny dera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Aleloia. Amen. Aleloia. Mahomboka misy ilay torotenina dia fohifohy ary misaotra raha lamika tena misaotra indrindra mankasitraka dia Jesosy hamaly fitianao mitombo ozitra sy fahasoavana trano foana dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo raha lamika. Misaotra betsaka ary tsy nakalavitra ianao tamin'ny toriteny fa toriteny fantatry ny olona rehetrarehetra nefa tena mino nareo rehetra izay neny fa nandona tany anatsika izany miaraka amin'ilay témoignage kely mahafinaritra be mihitsy mitovy amin'ny mika koa taloha. Aleloia. Mba nanao kory kely koa mba nafahako baka taloha sady mba zareko kely aminareo eto ihany. Misaotra mika Jesosy hamaly fity dia mitombo ozitra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia misaotra nareo rehetra koa mankasitraka sy mampahery azy fa mbola vonona hoana izy ny hanao indray amin'ny manaraka satria ampaherezinareo. Tako izao mitovy amin'ny raha lamika izany tamin'izaho nanala baka
dia namitaka ny teo an-tanàna tamin'izany satria izao misy izay zany samy tanàna eo samy ohatry ny le azo azy rehetra hoe tsy lalam-boty ireny teo an-tanàna dia misy anankiray zay efa zokinay be zay izy no mpitaky anay io zany dia eo aminazy io zay no eo izy zany no mampiforifory anay eo foana dia zay zany tamin'izany maraina am-parivan'ny andro dia tena mitaingy tamboho dia misotro dia mifoka dia mihirahira dia manao zatra tsy misy dika dia eo dia mijery ny mpandalo rehetrarehetra eo dia fa za halleloia anakiroa lahy zay teo an-tanàna tsisy napatatra mihitsy dia le zareo reo zany ny tena mahafinaritra anazy tsisy mianatra izany tsisy tafity izany fa samy misotrosotro eo dia misy ahitana toaka sotroina ny atao dia efa milamina tontolon'ny andro hatramin'ny alina tsy mody fa zay kosa zaty le namako anankiray zay manao cours du matin zay dia miditra amin'ny mialany hatrano amin'ny 5 sasany maraina miditra amin'ny 4 sy fefany miditra amin'ny 4 maraina any Analakely dia mirava amin'ny 7 sy fefany amin'ny valo zay efa tonga any an-tanàna mivoaka daholo ny jalambota anao olona tsisy atao eran'ny tanàna zay koa mba eo tena kakapo mihitsy zareo rehefa tonga ny jour d'examen zay tsy teo tsojorojoro teo valy ny baka taitra misy ny olona afaka izay nefa ny olona neritreretra hoe tsy lamboty tsy manao ninino eo an-tanàna fa mba eo ny olona dia mba eo koa nefa ianao efa avy nianatra mahafinaritra be zany fa mahafinaritra be koa fa sendra mpampianatra mahafinaritra be zany raha namika ao anatin'izany isaon'Andriamanitra fa tena mahafinaritra anazy ny mpampianatra izany hoe any anatina fampianarana izy dia tena tsara be nge zany ry havana malala tena tokony omena maro-boninahitra zany mpampianatra anareo izany remika mba raha mbola mba hitanao izy dia mba hampitao aminy zany hafatra izany hoe makasitraka fa ny fianarana ny voampianatra nefa ny baiboly koa tsy nataony ambany zavatra tsara zany mendrika maro-boninahitra zany mpampianatra izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra najanontsika ny amin'iny fa hiditra amin'ilay tenin'Andriamanitra sika hoe atao amin'ny bokin'ny Jeremia 7:7 zay teny diso haitsika rehetra manao hoe antsoia dia hovaliako ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao antsoia ny tena marina amin'io ry havana ao ambadik'io verset io dia zavatra tsotra mandrisika antsika hivavaka fotsiny tsotro zao io teny andrisihana ny olona hivavaka fotsiny tsotro hoe antsoia zao mantsy ny toy amin'ny rehetrarehetra dia efa zavatra tsy azo isalasalana tsony Andriamanitra rehefa tsona dia mamaly hoe Salamo 1:10 iantso ahy izy dia hamaly azy raha ory izy io zany tena tsisy isalasalana zany Andriamanitra io rehefa tsona io dia mamaly ary raha vo Andriamanitra koa ny resahana sy atsona dia miandrandra ianao tonga dia hita zavatra lehibe sy saro-pantarina alleloia ary nizaniza tokony hahita zavatra lehibe saro-pantarina daholo fa zay no mahatonga ny olona apresiana hoe antsoia le antsoia io mantsy tsy ohatran'ilay tamin'ny propagande reny président président ahoana fa président avy mety tsy hanao nininina mety tsy hanao izy fa Jehova anao le miantso mantsy eto ry havana tsy hoe miantso ohatr'izany Jehova Jehova ahoana tsy izay fa ny atao hoe antsoia dia hoe mivavaha amiko ny miantso zany eto mivavaka io zany alleloia fandrisihana antsika fotsiny hivavaka io teny hoe antsoia mba mivavaha be dia be ny olona tonga amin'Andriamanitra tsy mivavaka tsy miantso tena be dia be misy ny olona miditra am-piangonana be dia be misy ny olona manaraka fandarana ohatr'izao be dia be misy ny olona mamonjy fotoam-bavaka fa tsy mivavaka mety efa mba sendran'izany ianao mety efa mba sendran'izany ianao hoe mba tonga eo ihany ianao fa tsy mivavaka ianao androany apresiana ianao
Aleloia. Androany ianao ampiasiana antsoy aho izy Jehova. De ho valiko ianao. Zany hoe niantsonao ny ela. Aleloia. Niantsonao ny ela. De Andriamanitra tonga de hamaly anao. Aleloia. Raha vohatra zany ianao mbola Jehova Andriamanitra, raha vo Jehova ho an'resahana, vo Jehova raha vo tontolo amin'ny Jehova, raha vo Jehova miditra tsehatra, raha vo Jehova nyresahana, de tsotra fotsiny. Manantenanao zavatra lehibe, manantenanao zavatra tonga de saropatariny zany tsy takatry ny saina ny dikan'izany. Efa ahoana ary natonga an'ity ohatr' zao? Vo Jehova zany ny antsonao, de miomana ianao tonga de tena zay amin'ny fomba ahoana ahoana ny impossible an'izao, ahoana ny atonga an'izao hoe tena marina. Nitirana Jesosy zany fanasana zany, fampakaram-bady. Fa tonga de natsona Jesosy, nisy nilanan'i Jesosy tao lany ny divay. Fa inona ny zava-nitranga ve rehefa tonga teo Jesosy? Nasiany Jesosy ho fenona rano ny siny. Tao safo vavany, fenoy tsara. Ndana am'izay tovozy. De izy ny hoe de efa servira au viva moa zany ny atao eto izy ny mpiservi. Fa zao, ndana aloha serve de ho hitanao fa tena tsy takatry ny sainany ao ambadika zany. Lehibe saropatarina. Ary talanjona ny olona. Ozy ny ireo, ty mbola nahita divay tsara ohatr' zany. Fa le divay tsara ohatr' tsisy ohatr' zany inge rano e. Fa inona fotsiny natao? Natsona fotsiny Jesosy. Hoy Maria, ataovy zay asaony atao. Aleloia. No zany sady miantso de misy zavatra sainy ataonao. Raha vo tsy ataonao iny de tsy ahita zavatra lehibe saropatarina ianao. Hoy Jesosy, feno rano ny sindry. Hoy Maria, ataovy zay asaony ataonareo. Fa tsy ataonareo zany de afa-baraky etonareo. Betsaka koa ny olona miantso, fa tsy manao zay asaina atao. Ny mivavaka de miantso de manatanteraka. Makatoa. Aleloia. Nitera Jesosy. Tiatretinareo fa olona efa maty efa efatr'andro. Efa maimbo. Ny olona zany rehefa maty de mahatonga ny olona 3 andro de alevina. Any amin'ny faha-efatr'andro ny olona efa manomboka mivoaka daholo le razana zany ny maimbo fa loa ny taovany de mamoaka fofona. Zany mahatonga ny jiosy 3 andro de alevina ny olona. Fa any amin'ny faha-efatr'andro efa tsisy hevitra, efa potika, efa misy potika anaty any. Fa mbola nidiran'i Jesosy atsehatra. Tsy natsoa Marta sy Maria, atsoy Jesosy fa maty ny anatahanay. Vao natsona Jesosy, ozy fotsiny Jesosy aiza le fasana. Halleloia, aiza le fasana. Fa matao inona fasana? Isy zavatra lehibe saropatarina iseho amin'ny fasana. Akizao ny vato. Halleloia. De azo eritreretina ve maty de maheno? Ao amin'ny Jehova maty rehetra maheno. Raha ho atsika misy maty eo anoloana, dadabe avelona amin'ny be, tena mankeny dadabe de azarena, de jeritserevitra. Tsy henony ianao. Fa Jesosy teny ray mavo. Ry Lazarosy mivoa. Tsisy zavatra ngeza, tsisy zavatra verimberina, tsisy zavatra mampiaya. Atso fotsiny izy. Zavatra lehibe saropatarina. Ny olona tsy mety mahita zavatra lehibe saropatarina, ny olona tsy miantso. Ary ny atao hoe miantso de mivavaka. Ary zany foana ny tenenareo andao hivavaka. Aleloia. Misy problème andao hivavaka, andao hiantso e. Tena tsy possible zany hoe tsy mahita zavatra lehibe saropatarina zany ta miantso an'Andriamanitra. Zany ny atao hoe fahagagana. Hoe tsy nahita fahagagana ianao zany. Zany ny hoe fahagagana tena mahatalanjona hoe tsy nahita fahagagana ve ianao nefa niantso an'Andriamanitra. Zay aloha ny antso tena nahita e. Ary mandraky ty ny androany mahita foana e. Zavatra mangagna e teneko anareo tamin'ny maraina zay. Niantso an'i Jehova tamin'ny alina alohan'ny atory. Jehova mba halaminy le programako Jehova. Le rapiso Jesosy mba tahio io programa io asako io mba vita.
za matory Jesosy mandamina ny zavatra rehetra andrapitsy misy olona ankity anytany ary zay foana io. Aleloia. Tena rehefa misy Andriamanitra ny antsoina dia zao zavatra ngezabe ndikany hoe antsoy zany mivavaha manana fiainam-bavaka. Ny vavaka zany tsy mivavaka indray mandeha fa ny mivavaka mahatonga antsika hoe mpivavaka manana fiainam-bavaka, fiainantsika ny mivavaka. Aleloia. Tsy hoe tsisy vola ihany ianao vao mivavaka fa misy fotoana feno ny poketra fa mivavaka. Tsy noana ihany ianao vao mivavaka, misy fotoana voky ary miaraka amin'ny cure-dent kely ianao mbola mivavaka. Aleloia. Manana fiainam-bavaka. Za rehefa namalala dia teneniko anareo mihitsy hoe mbola tsy apaha million angambany, mbola tsy apahany hoe raha mitentsika hoe apahazadony 1% fa tsy 1 pour 1000 tsy va mety 1 pour tena hoe tsy ataoko hoe milliard tsy ampy 1/1000 amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra mba zavatra hitany masoko. Nefa za androany ty na parain'ny andro azahako parain'ny andro tena tapetrika tsy taperitsika ty live ty mara parain'ny andro dia ny ataoko eto hitantara zavatra lehibe sarim-patarina efa hitako nataon'Andriamanitra na tamiko na tamin'ny olona hitany masoko. Za mantsy tsy afaka hitantara zavatra tsy hitako fa zavatra tena marina ny ainako hitany masoko, tantara tena marina reny ny sofiko. Na mandra-parain'ny andro misaraka eto tsika mivaly maraina dia hiasa maraina vao misaraka eto tsika mbola tsy ampy. Fa afaka hitantarako zavatra be dehibe nareo nitranga taorian'ny tsoina ny anaran'Andriamanitra. Matetika mitantaran'ity zavatra aminareo ty fa tantaraiko foana hitondrako tantara ray vaovao mahafinaritra be nareo fa reto averiko reto tantara anankiroa anankitelo ngambany efa hainareo tsy injery efa mitantara eto tsengy tiako averina foana satria misy olona vaovao eto mety mbola tsy nare an'izany. Anisan'ny zavatra lehibe sarim-patarina tena mba hitako tena nampiaika anary mbola tsaroako mandraky ny androany le ranabavy. Za zany taloha efa nitenena taminareo ty fomba za tena boka nitrosan'ny fiainako ary zany natongana ny vavako ohatry hoe tena nanao voady za Jesosy tena efa hainareo tsisy miafina aminareo zany. Dia rehefa avy eo amizay nandeha rehefa mba anona dia za mo fiainako ny any mijoro vavolombelona dia nentin'ny pasteranay mihitsy tam'izany mijoro vavolombelona mitety radio dia mijoro vavolombelona tsy mbola mpitoro teny fa nitenenako tamin'ny radio voalohany tany Madagasikara amina émission dia mijoro vavolombelona. Ary misy fotoana nentin'ny pasteranay dia asiana verset anankiray dia zahako amizay no miteny tantara fijoro vavolombelona fa zay nitrosako dia zao dia zao nataon'i Jesosy. Dia nisy ranabavy zay mba naheno an'ilay fijoro vavolombelona zany dia tonga izy. Nanao fotoam-bavaka dia tonga avany izy. Za fa nainao ilay ranadahy mijoro vavolombelona izy moa zany ilay ranadahy rato dia za. Aleloia. Nainao fijoro vavolombelona say dia mba tena mba hitam-bavaka say dia inona ny problème ary zareo efa nindram-bola tamin'ny banky. Nindram-bola tamin'ny banky tiako nahoativana sekamo hitanao ilay banky any ambanivohitra ireny dia tsy voaloha ilay vola. Tsy voaloha intsony ilay vola tokony hoe vola nisinisy ihany. Dia tonga amin'izay ny hoe tonga hitanao hoe tonga any an-trano ny huissier ilay manisany zavatra ao an-tranonareo. Télé grand écran ray tsy azo miditsy io ny atindray mini-chaîne marque Kenwood miaraka amin'ny haut-parleur anankiroa kosena tsy azonareo miditsy io vilandy sotro tsy azonareo miditsy io bisikileta anankizy tsy azonareo efa soratana efa listena dia efa any anaty taratasin'ny huissier amizay hoe reto avy zany ny entanao amidy dia efa misy mivoaka ny daty kalatsiny mivoaka ny daty. Ny daty nivoaka io nitonga nanantona tamin'ny tao-piangonana anisanay zao resaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra sao fandeha dia nitenena izy tanzany hoe antsoa izy eo Jeremia 33:3 dao hivavaka. Aleloia. Dao hivavaka avitan'i Jesosy io eny ary nanomboka ny vavaka. Dia eritreretareo hoe ny entanao an-trano efa voaisa efa any tsy azo kitihana intsony tsy azo na tsy manan-kohanina tsy azo amidy intsony no haut-parleur ohatra efa voasoratra anatin'ny bokin'ny huissier any hoe reto avy ny zavatra tokony ho amidy amin'ny fotoana
dia mivoaka ny daty anaovana ny lavanty ny zavatra rehetra ao an-tranony. Eo zany le tonga ny fahafahambaraka eo ny manodidina dia ozy misy le raharaha tena enjana be nge rahalahy ranto enjana be nge pastery zany pastery le pastery enjana be fa dia ho hitan'ny vahoaka eo zany taloha ianao mba nanana izy anao ka tadidiko raha izy mipetraka teo analamaitsy tamin'izany nisy fotoana tadidiko rehefa hitako marina hoa ianao anana tômôbila namitany inona dia tadidiko le tômôbila dia marina zany vona fatana zany ka tsika io any ary nanamboatra tômôbila teo amin'ny électricien teo dia anao tena ty misy tômôbila mitiko tena za mihitsy izy nanomboka tam'ireny ozy izy nenay ny olana efa nalefa ny tômôbila efa tsisy dia tehetrety zany eo an-tanàna zany mba taloha mba nanana tômôbila mba nanana fiainana atao lavanty eo an-tokotany eo ny entanao rehetra fa fambaraka zany fa zao miantso ny Jehovah-Andriamanitra atsoy dia hovaliko ianao natsona ary io Jehovah io zany ny antsonao ny ela zay eo amin'ny problème tsy rehefa tena tapa-kevitra ianao inona le olana inona le adinao inona le aretina fa rehefa tena tapa-kevitra ianao da ivavaka fa ny vavahanao no ela amin'ny fosaina sy ny fanahy to dia aneo zavatra lehibe sary-pantarin'Andriamanitra dia anomboka ny vavaka ny manakaiky any le daty anaovana le lavanty ny entana le fahafahambaraka zany ny manakaiky ny fahafahambaraka fa vavaka Jehovah nefa efa aneo zavatra lehibe sary-pantarina nisy ny antso am'izay izy allô madama ihany io madama Siramsa ihany ny banky tompony ndraiky sy ny banky ihany ty amin'ny fohy be ny angovotra tonga ny fotoana ka mba afaka tonga ve nareo fa misy tahiraraha ilana nareo dia efa natao zay hoe tonga gamba dia tsy amiditsony eto to dia fonjy ty fa rehefa tonga tany alleloia iseo le zavatra lehibe sary-pantarina dia zao ny zavatra nitranga tany zao mahay le banky fa le banky any ambanimbanivohitra amin'ny route nationale makany Tsiromandidy mahay le banky amin'ny fomba tsy takatra zay mahay le banky le trano misy an'le banky mahay daholo ny dossier ny ordinateur ny machine écrire mahay tsisy ny raisiny otootony afo ka dia zao mahay daholo ny dossier ny olona rehetra tsy nareo irery fa zay rehetra nanana raharaha atao dia efa tonga zany dia efa madiodio nareo tsy fantatra koa rehetra inona ny volanareo mbola tokony aloha tsy fantatra tsony zany fa mahay dossier rehetrarehetra mitsapona le banky vita zay efa velomby alleloia fa fifalian'ny lerana vaka lerana bavy io eretanao zany le mety fahafahambaraka coiffeuse izy io dia eo an-tanàna izy mpanao volo malaza teo tany volany le menamena volo be le vaina foana ny lokom-bolo satria ao anaty le ao aminazy le produit fa rehefa nanomboka ny vavaka ny zavatra nataony voalohany tonga dia nitapahany nanapahana ira le volo misy menamena eny dia nendrasana naniry maintimainty tsara ary tena nahavariana fa ohatrany hoe verina tamin'ny loana ny volony amin'ny solona daholo reny fijerijejon'ireny mahay le banky alleloia ka reny nge anisan'le antsoy ahy andao ivavaka mivavaka koa tsy mivavaka koa tsy no mipetsipetsina miteniteny oa farahana hetsika alleloia antsoy a mivava manana fiainam-bavaka alleloia mahay le banky ary io Andriamanitra io tadinareo le pastera anteneko anareo tao analavory avy nanasan'Andriamanitra tany ambanivohitra analavory tany izy dia tonga dia aka taxi brosy izy naona fa tantaraiko koa ny ty tantara ty fa anisany araka teniko tany hoe ny averiko ny averimberiko eto le zavatra tena nandonana hoe zavatra lehibe sary-pantarina nao ny pastery tena naona tsisy vola fa tsy firemody any aminy mety nahazo eny ngamba raha solovolo kely 500 na 200 fa tsy ao ny tenin'ny pastery Andriamanitra avy nanao ny asanao reraka mpanomponao nao anaty Jehovah alleluia Jehovah tena naona zany dia sakafo ozy izy tonga dia niditra tamina hotely ngezangeza eo analavory eo izy tantara tena nisy dia niditra izy mijery karty izy commandiny asina composé kely aloha dia asivo hanina kely dia avy eo vary dia nombo ritra asio lasary asio jus
dia mipetraka izy miandry sakafo tonga, tsy manam-bola fa tsy frehodi fa tena noana. Tena inana izy no hanina ampiana kely trondro azafady baraoa dia ampiako le lasary ka tena noana dia nohanina tao sotroina ny jus. Vita amin'izay zay rehetrarehetra izay napetraka amin'izay ny addition jerena ohatrandray manam-bola ireny izy. Sao dia misy compte diso naka baraoa moa za dia naka jus tokoa nalaiko zay niara tsangana amin'izay izy ka pasitera namana izy ako mitsanga izy dia ohatry manamboatra fekibo izay foana izy na dia efa kelikely mandany fotoana mandany fotoana mba sitrany mba afaka kelikely vao hitsoin'olona polisy satria tsisy vola, tena tsisy vola andaovana an'ireo zavatra nohanina. Tsy azo atao zany, tsy azo averina zany fa ka parika miaraka amin'Andriamanitra satria nanao pasitera dia ho any amin'ny hôtely dao tsika raha-pisy fa dia hivoaka gazety hiditra amin'izay izy andeha eny amin'ny kesy mialeny amin'ny kesy amin'io hanomboka hiresadresaka tena mba hitanareo za moa zany mpanompon'Andriamanitra ary tsisy tsy mahalala raha mbola mpitory-teny ihany koa. Mety efa neny nitori-teny ka aminareo tamin'ny radio ka noho izany dia tsy afaka hitsoaka ny volanareo fa ho any amin'ny tompon'andraikitra voalohany dia amin'ny herinandro averina mandony vola fa tsy manana fa tsy frais intsony aho. Izay ny andehanany amin'ny kesy fa nanam-pony izy inona zany zavatra hitranga zao fotsiny nataony miandro ny Jehovahandriamanitra fotsiny izy dia hiandro lehibe zavatra lehibe saropatarina zay tsy fantany. Halleloia, halleloia, hiandro fotsiny isehoany le zavatra lehibe saropatarina zay tsy fantany izy. Akeo amin'ny kesy zay mandeha miadana dia miadana ohatrandreny olona tsy dia tsy maiky ireny ka tena tsy maiky mihitsy satria nanoteneniny ary mbola tantara fa izy andeha tonga eo amin'ny kesy izy mivavaka izy taloha zay mivavaka ho any sakafo tena mivavaka ho an'le sakafo niantso any Jehova koa Jehova nao na mpanomponao tsy haiko izay ataoko eto fa za matoky anao niditra izy andeha tonga eo amin'ny kesy miaraka amin'le addition tsikitsika le raha matoa jerele addition dia tsikitsika le raha matoa nisy olona niditra pasitera fa izy tsa pasitera mpanaraka ny toro-teninao amin'ny radio fa tena mampahery pasitera tena manaraka eto pasitera io mijery ny compte-tsika eto eny ny tirapitso tahiny tompo pasitera nareo menakavy kely fa fijona vavolombelona be ho anay hatraty ny fijona vavolombelona ataonay fa orakoraka atao am-piangonana tamin'izy ny tantarana zany tonga dia tonga le raha pasitera marina pasitera no tena mahafinaritra le toro-teninao tena zao pasitera aiza ty izy to dia nalain'le olona le addition za mandohany ty izy le rangahy za mandohany ty za mandoha ny addition pasitera so dia mbola misy zany pasitera asiana yaourta kely mbola nasiana yaourta kely indray rehefa teatrena rano to dia nalohan'le olona ny addition to dia lasa izy nandeha navoaka an'le olona saropatarina izy hoe vary ray viliva dia zany ve no mba fijona vavolombelona fa teneniko anao fa lehibe saropatarina zany zany izy zany eo amin'le miantso io le olona efa miainga avany ananonany ary olona io tsy naony io fosizay andana mandeha ao anatin'ny hôtely io fa misy mpanompoka aloha avo ny volana alleloia tsara nkely havana Jehova. Ty tena tantara vaovao soratako tantarako anareo ty tamin'ny deuxième guerre tamin'ny deuxième guerre mondiale dia nisy miaramila nisy teratany polonais teratany polonais io ka tamin'izany moa ny Pologne no tena nataken'ny allemand dia ny polonais tamin'izany izay lehilahy rehetra valo ambin'ny folo taona miakatra tonga dia naleto to dia nofanina aingana be natao miaramila teo dia lasa mandeha miady be dia be mihitsy ny polonais maty. Dia ny polonais sasany misy ny talohan'ny guerre mondiale nandeha taty a France ny Angleterre nanovo fianarana moa misy vola nandeha raitra ny ady dia nitsoaka taty Eoropa manodidina
dia tamin'ny voalohany zany a ny polonais rehetrarehetra tao an-tany Polonia no nrotsaka ny ady dia be maty dia tsy naharaka ny olona. Dia nisy indray ny deuxième vague taloha miaramila aloha nalefa dia avy eo amin'izay réserviste sy ny olona tanora rehetra very 20 taona nalefa hiady dia mbola tsy ampy any fa mibetsaka amin'ny maty. Dia nefa rany a natsoina daholo amin'izay polonais rehetrarehetra izay any amin'ny firenena manodidina anisan'izany teto France. Dia nisy polonais mipetraka teto France nanana fofombady frantsay dia natsorina daholo amin'izany tsy maintsy mody raha mbola polonais koa dia mody fa ho avy ny allemand tena mamodika ny allemand ndao. Dia nandeha zany aloha ny vaky voalohany miaramila tena miaramila be maty. Natsorina indray ny réserviste sy ny tanora rehetra tao amin'ny firenena be maty. Natsorina amin'izay mpila ravinahitra naverina nody eo amin'ny Pologne andeha hiady. Dia anisan'ny voanjo ty rahalahy ty dia zao nefa ry havana malala ny fofombadiny olona mivavaka be mihitsy. Mahavariana tamin'izay fa nisy mivavaka be nefa frantsay dia nivavaka. Dia zao nitony mivavaka io vehivavy io: Jehova anovo ny fofombadiko, aza vela mandeha miady an'izy fa maty an'izy. Zaho izy le velanabavy tsy mangataka aminao hoe arovo-tsy ho faty izy fa ny angatahako aminao aza vela miady fotsiny tsotro zao izy, aza vela mandeha miady. Dia vita ny vavaka. Dia efa vita ny programma fa manomboka amin'ny volana voalohandohan'ny volana Mai anapatonga du 1er au 10 zany no mandeha miainga mandeha miady indray ireo vaky fahatelo reo. Anisan'izany ity lehilahy fofombadin'ilay ramatoa izay tsy nitsahatra ny vavaka ny antso an'i Jehova. Alleluia, alleluia. Azo atao ihany mpambatsara pastera fa raha tsisy any olona tonga ao dia aza efa fambaraka ao pastera matory sara sy ireo sakafo tao amin'ny tele nale sara tsy baiboly teny any mba tsy mion'Andriamanitra asa fotsiny izay commentaire ny FB fa albedolo le tsy tia mivavaka fa raha tsisy irak'Andriamanitra tonga tena marina ny nambinina marina fa sahiny zany fa zay ny finoana dia Andriamanitra tsy manala antsika anatin'ny finoana. Dia lasa amin'izay dia voantso amin'izay izy dia efa fantatra fa hoe amin'ny volana Mai voalohany dolon'ny volana Mai tsy maintsy miantrana ambavabaza. Fa zao ry havana malala navavaka io vehivavy io. Inona zavatra nitranga fantatsika tsara ny tantara fa tamin'ny 30 avril 1945 namono teny Hitler. Nitifitra ny tenany tao amin'ny biraony 30 avril. Inona mahasamihafa zany amin'ny banky ndrehatra raha vao maty izy tsy nandeha niady tsy ny olona tapitra niady ange tapitra ange niady vao maty Hitler. Lehibe sari-patarana zany sa tsy lehibe sari-patarana ao zay anao. Ny antso ny olona ny fofombadiny tsy tia ny andeha hiady ny olona nahatonga niady mihitsy ny maty. Inona mahasamihafa zany amin'ilay banky nyteneko anao teo? Inona mahasamihafa zany amin'ilay banky tonga dia mainy tsisy resana maty Hitler nisahatra ny deuxième guerre mondiale. Nitsodrantsika teo iza na tadidy nitsodrantsika teo Jeremia feno moa le nitsodrantsika teo tsy tadidiko tsony. Iza no tean'ilay nitsodrantsika teo. Na dia ho levoniko aza ny firenena rehetra ozy izy ianao tsy mba ho levoniko. Na dia ho levoniko aza ny firenena rehetra nandroako anao ianao tsy mba ho levoniko. Hitanareo zany zavatra lehibe sari-patarana zany. Olona ray ve Jeremia 46:28 aza matahotra anao Jakoba mpanompo koa Jehova fa momba anao na dia ho levoniko aza ny firenena zay nandroako anao ianao tsy mba ho levoniko. Zavatra lehibe sari-patarana ke zany ravany hoe olona anankiray tsy tia nandeha hiady tonga dia ny loharanona tonga n'ilay ady mihitsy nitsahatra maty Hitler 30 avril
izy manomboka volana me premier me tokony andeha hiady ny fangataham-bavaka zao tsy andeha hiady ny vadiko ozy Jehovah aza mandeha miady tsy mandeha miady io vonoko ny tompony miady tena mony te 30 avril ny sahatra ny ady ahoana ny tsy etsotsika an'Andriamanitra am'izany zany ny te zavatra lehibe sy sarim-patarina zavatra voalohany hitako averiko aminao farany ny hitany masoko voalohany tena tsapaiko sy tadidiko mandra-pafatiko ny zavatra lehibe sy sarim-patarina ataon'Andriamanitra fa rehefa nisy nitory ny tenako tam'izany dia niditra tany amin'ny fitsarana tsy netitsony zany le ny fanarahana hatram'izay rehefa tonga eny amin'ny polisy dia mifanaraka reto fomba alohanay amin'ny anina fa tamin'ny tidry amin'ny toeto dia tsinaiko loatra dia miakatra fitsarana sao dia sao izy le polisy tao amin'ny BC miakatra fitsarana ianao tsy tonga tao mipitory fa ny avocat ny tonga tao alleluia mampionona amin'ny bevoka amin'le zanaka rehefa milangolana mitibory amin'ny varavaran'ny fitsarana higadra ny vadiko androany ka higadra mihitsy satria tsisy fisolo vava tsisy ininona nefa ianao koa boka mitrosa ianao tsy nandovolan'olona fa zao ry havana tao tokotany tao nisy mpanompon'Andriamanitra sokina iara-panahy alleluia tao tokotany fitsarana tao izy nanandra-tanana rovavy mianaka zay izy ravavy zay tsy mpiravavy moa zany fa vehivavy anankiroa nanandra-tananao tokotany fitsarana Jehovah Andriamanitro jereo rato arao rato any amin'izay toerana misy azy any amin'ny toerana zay hidirany any amin'izao fotoana zao natsona Jehovah atsoy Jehovah atsoy aho tonga dia tonga any amin'ny salle d'audience tonga any ny fahagagana manoloana an'le substitut zay amin'izany hainao ihany za miakatra fitsarana ianao miondrika jereny le mpitsara manao akanjo maintimainty be dia zany ozy izy ny tena pisoloky amin'io a eto le avocat an'le olona mpitory ay zany avocat anao izy le mpitsara tsy manana ho atopoka fa mety tsy tiandrareo maty zay ohatra enao zany kahidy tsy miasa mpitsara ny mpisolo vava tsy manana ho atopoka fa ny ao an-tsaiko dia fa mba niezaka mba mampiditra ao an-tasaiko hoe fa Jesosy ny misolo vava andro any alleloia fa zao ry havana io mpitsara io sady mandetika anahako io za zany dia tonga eto izy dia tena hitory an'ity olona ity fa ny clientiko izy izy manam-bola amin'ity olona ity ary tsy mandony vola n'ity olona ity ao na tenenao amin'izany ozy ny mpitsara tambola vao mieritreritra ny zavatra tenenina fila teo akaikiko dra io mpitsara io ihany eny fa izy nge toko efa niteny any hoe andohan'le vola efa nanaika any izy andohan'le vola tampotampotre zotoka zay dia verina tezitrambotra dia makito milila re fa nefa izy miolakolaka mitikolikona be izy amin'le fandavam-bola zay mahatonga ana hitondra azy eto mihitsy fa tokony aloha ny vola fa izy ohatry ny tonga zany dia mateto amin'ny curiosité akaiko re izy mamaly amin'ny toerako eny efa izy ngefa nanome calendrier ihany nanome calendrier izy andavan'olo toeto izy le mpitsara raha fahitako izy fanontaniako aminao izy mantsy le avocat fanontaniako aminao dia so mpisolo vavan'iza moa io mpisolo vavan'le mpitory ianao sa mpisolo vavan'ny trio tenao foana no miteny titoko fotsy ny togasany le avocat sao izy le mpitsara andana nareo mivoaka dia miresaha ao ivelany fa za lasa anaovana resaka mitokodinao izy santarasino na mpisolo vavan'iza fa mivoaka nareo amboary le calendrier dia eto amiko eto fa tena tonga mivoaka tao atokotany ka vehivavy le avocat zany le izy fa tonga tao amin'ny vomivoaka amin'ny varavara dia hitanao le ataonao zao volony fa inona ty ataoko hafa-baraka to sady miaro anao miaro ny clientiko izy izy aza teniteneninao izy izy so teniteneninao olona teniteneninao kalamako ihany le nitori so teniteneninao aminazy so zavatra ozy fa betiny zany le dia tene ny tena marina dia zao zavatra lehibe sarim-patarina zany hoe mpisolo vava nandoavan'olona vola ioneo ihany tonga dia tena misolo vavanao tsy miteny ianareo angina fa Jehovah hiado anareo tena nahito tsisy inona nyteneko koa misy azy lazaina eto zany dia zay atsoy Jehovah
lehibe sy saro-pantarina. Ary soa ady ovaliko ianao dia ampizoky zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatao. Ny tena marina dia izao dia handrisika anao hivavaka Andriamanitra. Tena te handrisika anao hivavaka Andriamanitra. Izay ny antony. Dia havitenanao hiantso azy. Fa raha miantso ianao dia ahita. Raha tsy miantso ianao dia tsy ahita. Ny dikany hoe miantso tsy miantso fotsiny. Tsy miogaoga fa mivavaka. Manana fiainam-bavaka. Mivavaka amin'ny finoana dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Radio Kiradio, Alléluia. Io ny kantoko iny soratako iny. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana tosika izara fahatsapana. Tapitra ny toroteny, Alléluia. Izay ny fampahaizana mba azoko nolazaina anao androany. Mety tantara efa henonao daholo ihany. Za manokana tsy mba leo amin'ny tantaran'ireny. Ianao mety efa leo moa misy olona hafa kely mbola tsy mahare. Fa ho anahy manokana dia sarotra amiko ny hanadino an'ireny. Dia tiako mba tsy ho adininao fa zavatra ny ainana izany ary fahasoavan'Andriamanitra tena tsy ho adino mandra-maty. Dia averiko aminao matetikety izy mba hifantsika anatin'ny sainao hoe san'ny Jehovah ny asa zany. Fa tena ny asany zany Jehovah zany zao lehilahy zao. An'Andriamanitra ny voninahitra. Iny ary no azontsika lazaina ny azonao ambara. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana miantso ana amin'ny messenger nareo dia ampidiriko mivantana. Alléluia. Dia mba hizara amina hoe inona ny zavatra mba azonareo no lazaina androany. Inona ny zavatra mba nakasika sy nandonana nareo tanatin'ny toroteny dia izay no zarainareo eto. Ary mentsika fitenenana avy hatrany ary ny rana vavintsika Aingonina Rodriguez. Inona ary ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy taontsika rehetra mankasirika renana mety na fitenenana ary mankasirika nareo ranako tamin'ny tenin'Andriamanitra mampahery. Voalohany indrindra aloha dia mankasitraka ny Sandronika fa tena mampahery be ny fijoroana vavolombelona satria dia tena hoe zavatra mahagaga izany. Vitsy ngamba no andrenesana an'izany hoe raha-mpampianatra any dia tsy atao ny fampianarana ny dikany teny tian'Andriamanitra ho akongavana ny teny. Dia hoe Sao dia mba afaka mikisaka kely ianao, mikisaka toerana kely fa tena tapatapaka be mihitsy ny tenanao. Azafady raha nampahavaingo irino. Sao dia afaka misaka kely ianao fa ratsy be ngamba ny plasy misy anao dia ratsy connexion be dia tapatapaka be nefa mamy be zavatra ho teneninao. Afaka miteny amin'izay ianao mba hinonay azafady. Izay zao zay vao maheno azafady. Ia. Ny manaraka dia hoe raha tianao zany hatra zavatra saro-pantarina dia mambavaka. Votom-bavaka zany ny fiainantsika fa tsy miandry marahina misy olana votom-bavaka fa fiainantsika mihitsy ny mivavaka. Dia izay ny tena nakasika be pastera dia mahakasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alléluia. Mahakasitraka anao tahiny Jesosy dia misaotra indrindra ny fizarana fahatsapana dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany ranabavy Aingonina Rodriguez. Alléluia. Jesosy hamaly fitia. Ohatra isika hampiditra olona hafa manaraka indray hizara fahatsapana manaraka indray dia rehefa tafiditra izay olona izay dia tonga dia ampidirintsika izy tahiny Jesosy ary raha latojo inona ny azonao ambara androany ianao ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera dia mankasitraka kapedekanareo amin'ny rahalahy tamin'ny toroteny tena nampahery sady nakasika vao mahena ampitombo indray ny fifandraisana amin'Andriamanitra nakasika be anahy ilay rahalahy mika anazy mafitra kely iry tena mirehitra ny toroteny miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona dia tena hoe mahakasika marina hoe olona tokony mampianatra nefa sady mafantatra fianarana no mampianatra filazana tsara ihany koa. Alléluia. Sady sabatista tena nahakasika dia tena hoe na dia kely ary ny korombana tao
mpampianatra reny sarotra reny zany mpampianatra reny no mampianatra matera rehetra mampanao kolotsotra fotsiny tena hoe nomban'Andriamanitra dia afaka sy mahatsara izy dia tena nakasika aleluia dia nakasika be daholo koa ilay tantara teo avereny foana pastera mahafinaritra anay foana meno azy aleluia tena mampahery sady tena ahitana hoe tena momba Andriamanitra tena momba Andriamanitra dia nakasika be daholo izy le avocat dia mifindra kelitesy dia mifindra kelitesy sady mampahery dia nakasika be anahy koa ilay tantara teo ilay momba ny le lapolony teo le hoe tena nivavaka ny vadiny nganefa tsy ady aleloia tena nataony presi tsara inazy mitony-bavaka mba tsy ady tsy resy mifaty fa le mbola mifaty ma tsy mety maratra zao tsy miady mihitsy tena mampilatra tena afaka manao azao atsika tony-bavaka tena presi tsara zao ary tsy miady mihitsy dia alohan'ny ray andro alohan'ny tokony miady izy dia maty Hitler tena mahagaga zany tena hoe hery mivavaka tena zavamanitra tsy takatry ny saina zavatra lehibe saropatatina tsy takatry ny saina dia tena misaorana anazy aleluia etai Jesosy tahory aleluia mahakasitraka mamy be koa ny fizarana fahatsapana zandry tojo tahin Jesosy dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo aleluia Jesosy amaly fity mahakasitraka dia mahereza aleluia misaotrana rehetra mizara fahatsapana fa mamy be dao tsika pitra olona fa manaraka indray ary tahin Jesosy nay arana vavy amy anao ny fitenenana inona ny azonao zaraina androany aleluia misaotra pasterana amin'ny fitenenana misaotranareo mirala mianaka ny tenan'Andriamanitra tena mampahery be dia voninahitra ho an'Andriamanitra re ihany nakasika be anazy tenan'Andriamanitra sy ny fidoroana vavolombelona rehetra teo ihany koa dia na koa fahatsapana azy koa dia tena hoe miasa tamiko ny hoe azoya dia ondeko nao tena hoe mbola tsy tena tao anatin'ny fitandremana fahamarinana tamin'izany fa efa naroban'i Jesosy ry havana tantaraiko anareo ty mbola tsy tantaraiko angambany mety efa tantaraiko afa tsy dia mifapoipoy dia fidoroana vavolombelona ty mitovitovy an'izay paster zay dia mandeha aloha zay andeha ty andafy dia movavy zay miaraka nanataratasy tao Antananarivo dia io namakio za tany mama mipetraka io namakio mipetraka nanofatrano dia zay tsy namana be dia vakin'olona tamin'ny tao Antananarivo dia nendrika le azany nanao an'le izy dia natony polisy dia nihitsy tany violon zaty amin'izay dia tambatambeza mamako be mihitsy izy inona sady aminao otrina mbola sady aminao zao dia tsy nanaiky mihitsy efa tsy maintsy ho any amin'ny tribunal dia lesy namako ihany koa zandarma ihany koa mbola tambitamby anazy ihany koa fa otrina sady aminao zao mbola tsy nanaiky any fa tsy maintsy miakatra tribunal tsy maintsy gadainy ho any zany tany rehefa tonga amin'izay niady tribunal iavana dia nandeha tany amin'ny tribunal dia telo mamako dia papako tamin'izay mbola velona dia nakany amin'ny tribunal izay efitra miaraka amin'ny namako zandarma io namako zandarma io tsy hoe nanao olona fantatra na hoe niaranana na ninona satria fantatra fa tsy nanao an'le izy ary za tsy nanao an'le izy amiko fa za tena hoe nivakoka nagataka tamin'i Jesosy raha fantatra nataboko tsy nanao an'izany za tamin'izany dia fa nasiarana Andriamanitra foana ohatran'izany dia rehefa tonga tany amin'ny tribunal ary avina tonga toronay ho antony natao ankety tery ohatran'le miasika tribunal rehetrarehetra reny vita ny tribunal tonga torony antsona anazy mbola tsy tonga izy dia raha avy akeo ny tribunal zay fa mivoaka amin'ny varavarana zay fanena anazy amin'ny varavarana tena hoe kara na henon'Andriamanitra le fiantsoko anazy tsy le fitanafony hoe zany za tsy nanao ninina rehefa tonga amin'izao fa ary tena mivavaka satria mamako manao sakafo anazy dia nitenena foana hoe teneno ohatran'izao nataonao ve zany tsy nanao an'izany ao atandremo asa dia hoe manome vola olona any ohatran'izao fa tsika matokan'Andriamanitra tena voninahitra an'Andriamanitra rava vao andeha ony izy dia tapaka ny kapany dia rehefa tonga tany re mbola tsy mahita varavarana aiza ny varavarana idirana tena hoe Andriamanitra na miaro zavatra rehetrarehetra foana rehetrarehetra tena ninona zavatra iainanao ninona zavatra atrehanao
na vao mafantatra fotsiny anao hoe misy Andriamanitra atovy ao anatinao foana tazomifamarinana fa tsy tena hoe miaronao fotoana rehetra izy akasika be anaty tena Andriamanitra mankasitraka zany malala tombositra tofasoavana tsara izy ianao fa tena mahabe ny toy ny tenin'Andriamanitra nakasika be dia voninahitra n'Andriamanitra renany. Aleluia, amen. Mankasitraka antsika ny Aleluia. Manampy tsara ny toriteny ito zany fizonana volombelona zany mahafinaritra tena nanehoan'Andriamanitra zavatra lehibe saropatarina tokoa ianao raha napaviamo. Aleluia, misaotra anao dia tahiny tompo dia mba heleza foana hatrany hatrany. Isika mbola fiditra olona hafa manaraka indray zara fahatsapana satria tsika vaotiny ira nao to dia iran'ny tenen'ny lina ino ataontsika hoe antsoa Jesosy ny korahita to dia io ny ira ataontsika rehefa avy eo tahiny tompo zany rana vavy marina tiana anao ny fitenenana. Makasitraka pasiterana amin'ny fitenenana tahiny tompo pasitera tahiny tompo tsika rehetra makasitraka zokama tamin'ny fijoroana vavolombelona. Ny zavatra tena nanamarika an'andro le hoe antsoia dia vadika anao tena ohatry hoe invitation ho antsika hivavaka maharitra tsy saraka amin'Andriamanitra ary ametraka ny zavatra rehetrarehetra eo am-penatanan'Andriamanitra dia efa taty amin'ny farafara no pasitera ny tena le izy hoe ianareo angina fa i Jehova no hiady anareo dia iny koa tena ohatry ny hoe nanamarika be anary fanasiana iny rio amin'ny teny anankiroa iny zany dia fahatefarany hoe tsy takatra ny saina mihitsy zany ny zavatra amin'ny Jehova eo ary dia tena hoe mahatalanjona ny olona rehetrarehetra mahagaga dia mahafinaritra. Mankasitraka pasitera dia tahiny tompo daholo. Aleluia, mankasitraka anao ihany koa tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay marina ty anahy dia Jesosy hamaly fidianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Amen. Hiditra amin'ny hiritsika to dia io le irany nomeny lina io no ataontsika amin'izay tsy ela be amin'ny voto aloha amin'izao fotoana izao rehefa lasa kely ny fotoanantsika. Antsoa Jesosy korahita no ataontsika hira dia ao aorianan'io hira io dia hivavaka isika dia hivavaka ho an'ny firenena. Aleluia. Andao ary hihaino hiritsika dia meno finaritra isika rehetrarehetra. Tahiny Jesosy. Ni
Ampizunia, Yanarifu, Asuya, Sudeso, Apilamida, Yanaeru Nanzu, Silisenturama, Izaudenisa, Wansu, Seso. Simbulani situ nanda sinyana unehina kuni funi raitu manyana malala ewi masuni Simulani situ nangasi yana ulena kuni funi raitu manyana malala ewi masuni Yano fata di diwe kansu isi ani utinyani Asu deso Ampitunya yananifu Asu deso Apilaminijai, Yaeru Nanzu, Silisenturamai, Izaudelisa, Wansu, Seso. Ansu deso, Ampitunya, Yananifu, Asuya, Sudeso, Apilaminijai, Yaeru Nanzu, Silisenturamai, Izaudelisa, Wansu, Seso. Mais concrètement, c'est quoi? Sotranao zay Jesosy ny amin'ny fataterahana fotoana teto androany. Dia raha tsy ankalazaina ny anaranao fa fahasoavana avy aminao ny fataterahana fotoana teto. Raha tsy ianao ny tany zao fotoana zao dia efa ela ny tapaka teto aho. Fa no fahasoavana kosa dia voatory hatramin'ny farany ny toloteny vita ny famelabelarana mahery zay Jesosy. Sotra ny amin'ny fananomasina nametraka amin'ny teny taty am-bavanay tsirairay avy.
na ny mpitorytenina ny mpamelabelatra na mizara fahatsapana jesosy eo ho anao ny voninahitra tenina ho anao ny voninahitra na amin'izay rehetra vita teto da io ny teny zay nafafy mba tsisy hovoatsaingiko ny vorona-piasa ndre fo sisatana dia afaritra am'rahanao tsy afaka hitsaingiko na dia litera ray tamin'izay voatory teto androany fa tena amin'ny anaranao jesosy a ny teny rehetra fampahirezana ny nonay teto dia ampahery anay tena hitombo aty anatinay na roviany zay mandalonana sy misedra ady dia hotsaronay foana ty toriteny androany ty manao any ny derany aja nisaotra sy mivoninahitra efa hatramin'izay dia mandrakizay a misaotra jesosy eo halleloia amen ampandrosiana raha vavisika Fabiola amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena Fabiola anao ny fitenenana fitenenana ka hitovy daholo ka rehetrarehetra manao ny fiainana Jesosy Kristy tompo antsika tsirairay avy dia mpanara zavavaka fiambinana izao dia makasitraka indrindra pastera nareo mirahalaza ny tompony fanampahery sady nahakasika Jesosy amalafika anareo dia mbola iara hivavaka ary tsikariavana malala hivavaka ho an'ny firenena sady amarana tontolo mbola iara hivavaka rehetra ry Jehovandriamanitra ary nisy tsara ireo mbola faly misaotra sady mijery anaty finasa ny laranatra satria mbola nina tompon'andro fahavelomana zay Jehovandriamanitra nina hery tanjaka fahasalamana indrindra fa nomena izao fotoana izao mbola ahafahanao teninao Jesosy tena hoe isaorana bebe anao zany satria mbola tompony lehibe ho an'eny mbola afaka mandry teninao araka ny teninao te hoe antsoa eo valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-pantarina tsy fantatrao iny Jehovandriamanitra iantsoanay ianao tena hoe hivavaka tena hiaina raha mivavaka ny Jehovandriamanitra satria filan-javatra no hivavahanay sy iantsoanay ianao fa tena hoe hivavaka posy saina fanahy ary nizanisa Jehovandriamanitra tonga teto niarotoro teto tena hoe iantsoanao ihany koa tena hivavaka aminao tena miasa mahery ny fiainany tsirairay avy no izy miamponany Jesosy malaky tena hoe mpiseho zavatra lehibe zay sarim-pantarina ihany koa tena hoe mangataka Jehovandriamanitra tena hoe ampahery ny tsirairay avy ary tena mpiseho zavatra lehibe zay sarim-pantarina ianao dia isanandro mampiseho zavatra lehibe sarim-pantarina eo amin'ny fiainanay manomboka maraina foandro ariva zay dia miantso ny anaranao mivavaka aminao tena laminao tontolo andronay Jehovandriamanitra tena fa zavatra lehibe sarim-pantarina ny Jehovandriamanitra fa tena tsara loatra ianao Jehovandriamanitra fa dia miendrika ho jerena sy ankalazaina ny anaranao na zavatra fiangatahana aza omena ho anay loatra lavitra zay angatahana sy eritreretinay Jehovandriamanitra omena ho anay tena tsara ianao tena makasitraka Jehovandriamanitra amin'izao fotoana izao dia fandram-bavaka manokana ihany koa ho an'ny firenena vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy mamiafina aminao Jehovandriamanitra izany firenena izany tena hoe anatin'ny aizina anatin'ny fahotana lalina Jehovandriamanitra ianao any Jesosy tena hoe kasika ny vahoaka malagasy betsaka Jehovandriamanitra ny olona ao amin'ny firenena tena hoe miantso ny anaranao tena hoe mba hoe filan-javatra mangataka Jehovandriamanitra fa tsy ho filan-javatra no iantson'izy ireo anaranao fa tsy ho filan-javatra no ivavahan'izy ireo fa tena hoe amin'ny fisaina fanahy Jehovandriamanitra toloha fisaina madio izy ireo Jehovandriamanitra fa tena hoe andeha fahamarinana tena nompo anao amin'ny fisaina fanahy Jehovandriamanitra mba ahafahanao hiasa mahery amin'ny firenenay mba ahafahanao tena mpiseho zavatra lehibe sarim-pantarina ao amin'ny firenena Jehovandriamanitra miasa feno mahery ao amin'ny firenena ianao Jehovandriamanitra eo koa dia olona marary anatin'ny tsy fahasalamana ao Jesosy malala mikambotsy tahirana ianao koa ireny Jesosy malala tena hoe kasika ireo tena mpiseho zavatra lehibe zay sy sarim-pantarina amin'izy ireo anao Jesosy tena hoe anafiry tanjaka fahasalamana ho an'ireo salama tena hoe kasika ny olona reo kambotsy reo tena nafi tena hoe ianao hiasy tantana izy ireo Jehovandriamanitra ianao tena hoe ampahery izy ireo ka sy olo vahoaka malagasy Jehovandriamanitra miseho zava-mahagaga sarim-pantarina sy sarim-pantarina izy ireo Jesosy malala mba hiova hiova ny firenenay Jehovandriamanitra sambotra ny firenena dia manana Jehova ho Andriamanitra ka dia mankasitraka Jehovandriamanitra betsaka ny tsy voalaza fa ianao no malala ny maso dia anteraharo ho an'ny firenena Jehovandriamanitra mba hiantso anao izy ireo Jesosy tena hoe hanompo anao amin'ny fomba amin'ny fosiny saina fanahy mankasitraka Jehovandriamanitra raha isara hetsika Jehovandriamanitra ny fanatrianao tsy tsaraka aminay ka tena hoe fomba any mandrakariva raha tory izay tompo malala alina masinan'io izao tena hoe menao torimaso mamy menao nofo tsara ifoam-pifaliana zay fiantso ny anaranao koa zay rehefa maraina ny andro
fisehoana zavatra lehibe sy tarotankarina eo amin'ny fiainanay. Saotra Jehovah Andriamanitra ho anao ny dira saotra ny voninahitra mandrakizay. Haleloia. Haleloia. Mankasitraka indrindra anao ranavavy Fabiola. Saotra indrindra tamin'ny vavaka mamy be izay nentinao teto dia Jesosy hamaly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia maheriza foana ny asan'ny tompo. Misaotra betsaka ihany koa ny rahalamika tamin'ny toriteny Jesosy koa hamaly fity mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mankasitraka ihany koa ny ranavavy Aingo Irina tamin'ny vavaka fanombohana. Jesosy hamaly fity anareo rehetrarehetra mitombositra sy fahasoavana hatrany. Misaotra anareo rehetra izay nizara fahatsapana koa mamy be ny fiarahana, mamy be ny fizarana fahatsapana. Misaotra anareo rehetra izay tonga niaraka taminay teto ary raha mbola songany amin'ny rahalanitra Jesosy ka tonga soamatsara ka mbola venena soamatsara tsika rapitso dia eo netindray tsika rapitso amin'ny vary ora sasany rapitso satria anao fandarana misy andata mampionina dia samita iny tompo daholo ary tsika rehetra mahereza daholo akiradio point radio andeto rakatsaiky.com afahanao menonjapeo akiradio misy toteny saky nadiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina samita iny tompo daholo. Amen.